Falmana mbalatsaratsika jiaby mpanaraka sy tapaka ny fandaharana SSDBD ao amin'ny page SSDBD sy groupe iny vaovao. Araka izay fanampagnanteny tamintsika Rasolofo Dimby Samuel no vahintsika amin'andranany ity tsy de zuina amintsika firina ity raha ity satria efa nampiantrano ny fandaharana izy tamin'ny fetombohany ity fandaharana SSDBD tagny aloha tagny ary efa anisany nampagnano interview tato koa izy tamin'ny nanaovantsika interview ny pasteur Mayol ka izy nivahitoantsika en tant que izy mpandraharaha tarean-tsekoly ary mpitarika ny fikambanana ny zanaka Analalava. Faly miarabany Monsieur Sam nagniky ny vahiny ato agnatin'ny fandaharana SSDBD. Voalohany teny faly miarabana nagnasa amin'ny fandaharana SSDBD dia faly miarabany namana jiaby manaraka ny SSDBD. Tonga dia alefatsika avy amin'ny ampafantarana anao manokana aloha dia tsika mety kilalana koa amin'ny asanao sy ny activité-nao maro samihafa. Azovy marina na dia fafantatra nefa ny anarana fa azovy marina manao olo avaiza iny tegna atao amin'ity tanàna Antananarivo ty. Tsara fipetraka fagnotaniana azy igny voalohany ma izaho Andriamatora Rasolofo Dimby Samuel avy amin'ny papako zegny boaka Befandriagna Avaratra fa za teraka Tagnalalava, tombo Tagnalalava dia karaha fa hoe manana ataoko hoe avy Agnalalava zegny ny faviako dia ny amin'ny côté mamako moa avy any Sambava dia zegny matetika ahitana za koa amin'ny fikambanana avy any Sambava. Ny anatra zegny za misy matoa fa natongavany Samuel ty sa hoe niravinahitra fotsiny andeha taty? Ia, mazava ho azy moa ny antony avy agny eto Antananarivo nianatra. Nianatra dia ny fialagna avy tagny nagnano nandeha nagnano anglais, nagnano nianatra resaka langue anglais zany dia avy teo nanao droit tao amin'ny Saint-Amady. Zay ngamba ny mikasika ny tsotsotra ny fianarana. Inona tonga zay satria efa vita za misy matoa fa vita ny fianarana anglais sy ny droit nefa nipetraka eto Antananarivo fa tsy nivery satria misy zavatra isan'ny magnakohaka amin'izao fotoagna zao atsika avy amin'ny faritra tonga eto mianatra vita fianarana midoko eto tsy mipody tany zay tokony haintsika ampandrosoana tamisatsika ny zavatra heva ity. Ia, raha ny tegna ino moa zegny avy eto nianatra zegny ary amin'izao mbola agnatiny na dia eo ny sehatra sy andraikitry maro samihafa mbola ataoko hoe mbola manohy tsikelikely zay fianarana zay dia zay zany antony mbola maheto eto amin'ny Antananarivo zany hatreto zany hoe zany mbola manohy tsikelikely zay fianarana mbola maro ny zavatra mbola hoe tanorantegna zay mbola maro ny zavatra tokony ianarana mbola tsy hita. Fa manahitretra mpody tanàna ndraiky raha ohatra ka indra tsy fantatra. Io ngamba mbola tsy afaka lazaiko eto ny heritreritra an-tanàna na dia zany moa na eto aza ny eritreritra jiaby ny eritreritra rehetra any an-tanàna ndraiky efa magnano zay zavatra hoe nianarana taty ampiteny amin'izay an-tanàna zay fa tsy voatery hoe tsy maintsy mipetraka antegna any an-tanàna. Ia, hiditra amin'ny maha tarean-tsekoly satria zegny ny betsaka ny mafantatra anao fa tarean-tsekoly ianao dia hitantsika fa karazany ny fanadrasika eto Madagasikara ohatrany karaha mikorosy fagna amin'izao fotoagna zao ty tsy hoe zao fa efa elaela efa nisy zavatra zay amin'ny fomba fijerinao inona no mahatonga zay zavatra zay itsika ve tsy mijery sa ny mpitondra fanjakana tsy manisy antony isa ino tegna marina? Amin'ny côté fampianarana somary esevantsika koragna amin'ny mikasika an'iny ny eto maloha efa nisy taogno maromaro ny nidirany tenako zany amin'ny sehatra fampianarana. Ny zavatra hitako eto manokana zany resaka fampianarana eto amin'ny Madagasikara ohatrany mbola azoko lazaina hoe tsy dia hoe laharam-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana zany fijeriko azo manokana zany mazay moa mbola hoe hotohanako ny hevitra ao rehefa avy eo dia ho azaveko amin'izay zavatra zay. Tamin'ny faramparany teo tsika mahita fa namoaka programme ny ministère-ny fanabeazam-pirenena fa hoakisaka ny fidiran'ny mpianatra mikisaka tsikelikely mara fa tonga any amin'ny nany amin'ny 2020 agny hoagny efa tokony any amin'ny mois de mars agny hoagny ny rentrée aminazy manko hoe karazany hoe efa fandiny fietretany fianarana efa mbola mahita fa tsy dia laharam-pahamehana amin'ny fanjakana ny fampianarana ahoana fiheveranao zay?
Izy koa za manokana ny nametra anareo fanontaniana karakory ny programme amin'ny ministère amin'ny fagnakisana io taom-pianarana io tena hoe mandatanteraka ny tenako satria ino ny antony voalohany angamba idirako manokana hoe raha ny sehatra fampianarana zany eto Madagasikara betsaka ny zavatra hitao matetika ny olona andeha hampianatra zany hoe nohony hoe tsy fahitana asa fotsiny nohony hoe tsy fahitana asa dia andeha hampianatra dia ary matetika moa amin'ny école privé betsabetsaka zany mahita ny le ohatra hoe prétention salariale le olona ohatra ny somary ambany dia tonga dia efa mandray amin'ny zavatra reny hanika hitako tsisy fahavonosana zany le olona ny ankabetsahany zany ny ankabetsahana ny ankamaroana handeha zany hoe hanao zany hoe handeha hampianatra zany tsisy fahavononana satria tsy motive ny mpampianatra amin'ny resaka karama zany tsy avy amin'ny privé ihany fa ny fahitako anazy avy any amin'ny fanjakana fohy be mihitsy zany arahana mahita ny fahitako fahitako zany anazy manokana zany dia eto hoe ny programme ampanjakana amin'ny année scolaire miamikisaka mbola veriko eto ohatrany hoe tsy laharam-pahamehana satria aletsika ohatra fotsiny zao hoe raha ny programme ovany zareo zany hoe amin'ny mois de juin ngamba raha ohatra amin'ny fotoanan'izy iova mbola mianatra raha ohatra eto Antananarivo zany hoe zao amin'ny hatsika be ohatran'izao le miankizy andeha hianatra ohatrany hoe misy hitako hoe tsy miditra zany zavatra hoe ho ataony ankizy amizay dia hoe na amin'ny côté ataontsika hoe amin'ny côté any amin'ny province koa zany amin'ny fotoam-pahavaratra reny zany hoe atao hoe fotoanan'ny fialan-tsasatra fomba ahoana ny ahafahana ankizy ho hiala sasatra amizay tsy maintsy hoe eo tratra ny orana tratra ny ala dia hoe ao atokantrano foana dia amiko manokana ny hevitriko manokana zany tsy mankasitraka io zavatra ny tenako io ary ny resaka ny fankisahana ny taom-pianarana ny fidiran'ny mpianatra io ny karaha maro samihafa manakory ary zany ny avenir ny fagnabeazana eto Madagasikara ary rehefa zay zavatra misy tsy mety tsy afaka hiteny hoe tonga dia efa zao ny ho avy ny fampianarana eto Madagasikara fa mahatonga mba hoe miditra amin'izay sehatra zay ny tenako mahazo mbola anatin'ny fahatanranona zao mbola hiezaka hatrany hoe inona ny solution io tsy voatery hoe avy amin'ny fampianarana fohy be koa ny hahatafita ny zaza malagasy tsiraikiray fa io zany miankina amin'ny mpanabe tsy rairay avy miankina amin'ny ray aman-dreny dia miankina amin'ny ataoko hoe ny mpitondra ny sekoly tsy rairay zavatra ohatran'izany zany tsisy hoe tsisy avenir atsony raha mbola velona misy foana zay avenir zay misy foana zay solution zay raha ohatra ka hita zao ny olana amin'izy satria maro misy tanora baka amin'ny vita fianarana tsy dia resy lahatra loatra amin'ny hoe andeha mpianatra zay ino ary na resy lahatra anao fa hirotsaka ho mpampianatra ary mirotsaka ho taretsekoly mihitsy voalohany angamba ataoko hoe raha ohatra misy zavatra anankiray tianao ny zavatra iny tsy voatery hoe andihiditra amin'ny zavatra iny ianao dia hoe zao zany ny ohatra hoe ny karama ho raisiko amin'le zay anatiny zay fa le fitiavanao an'le zavatra aloha voalohany dia donc hoe iza no andeha ampianarina voalohany amiko hoe ny zazakely andeha ampianarina aloha eto moa zay hoe taletsekoly mbola amin'ny école primaire zany ny zazakely ny ampianarina donc hoe ny fitiavana an'izay zazakely zay aloha zay ngamba ny mipetraka eo dia anatin'izay fitiavana zay eo anao hoe raha ohatra tianao zanakanao dia bon lamba ohatrohatrany ahoana ny mety aminazy ty inona ny ampianariko anazy ty zany mba ahafahany mandeha amin'ny miroso amin'ny fiainana tsaratsara sy ho avy tsaratsara kokoa zany zavatra ohatran'izany dia anatin'iny amizay zany eo anao manatsara tsikelikely mampandroso zay hitanao fa mety am'le izy zavatra ohatran'izay raha etan'io fa tsika mipetraka za zao ny voasambako voalohany tsy hoe resaka rasisme akory ny tiako atongavana fa mahita za fa betsaka efa ela aveko teto Antananarivo fa zao voasambako hitao hoe taletsekoly olo efa misisy eto Antananarivo inona tonga zay midika iny zany ho anao zany hoe tsy midika iny zay amiko satria mbola samby Madagasikara eto voalohany donc na hoe avy Antananarivo miasa any amin'ny sisiny ny avy any amin'ny sisiny miasa eto Antananarivo ataoko hoe samy mahavita daholo zany ngamba ny azoko ambarana azy fa tsy hoe midika iny fa bon
afaka miteny zany c'est normal zegny afaka tenena zany fa tsisy hoe midika zavatra hafa zay zavatra zay. Ivakely atsika amin'ny satria misy association asa association ino marigny le asa efa mihinanao no filohany. Ia le hoe asa midika ny fanalavana an'le teny hoe asa zany hoe association pour la solidarité d'Analala. Amin'izao moa somary fintiniko kely vetivety fa zany association ny Analalava zany hatrizay zany mbola voatam'ty taona ty zany ny foronan'io association io. Zany hoe zany tsy amin'ny association mpianatra ohatrany fahitatsika zay fa tena hoe ohatrany association maire ohatrany association rehetra zany. Ny fanontanianao teo hoe inona ny antony na filohanao am'izay association zay. Za zany miteny za to hoe teraka tany Analalava fa ny papako zany avy be fandrena varatra de mamako avy agny Sambafa donc teraka tao ary tompo tao Analalava ary mandray hoe Analalava tanàgnako. De raha ohatra ka jerena amin'izao hoe par rapport amin'ny district ny Sofia zany tsy mahamenatra ny teny an'izany ary iarahana mahita koa fa somary taratara foana io Analalava io. Nefa ngamba iarahantsika mahafantatra na tsika eto zao na naropany mametraka fanontaniana na tsika mijery an'izao fandaharana zao hoe tsy mahafantatra hoe aiza hoaiza moa misy zany Analalava zany. Raha miteny misy fotoana tena miteny hoe avaiza moa nareo avy agny Analalava aiza zany misy Analalava zany nefa mbola samby eto Madagasikara eto ihany. Ka de somary fintininy kely mikasiky tanànan'ny Analalava zany. Ny tanànan'ny Analalava zany any amin'ny faritra Sofia zany. Amin'ny faritra Sofia amin'ny province ny Majunga. Analalava io zegny izy koa amin'ny fotoana zao amin'ny région Sofia. Izy ny district tokana manana torapasika tena lehibe, ranomasina mazava ho azy ny hazan-drano zay anatiny fa tsy tenenina intsony. Fa nefa amin'ny district ny Sofia azo lazaina izy amin'ny tsy dia henoheno na amin'ny resaka lalana raha treto mbola Analalava ihany nefa ngamba ny lalana miala avy eo an-tsoy maka Analalava eo amin'ny 64 km fotsiny. Donc ny Analalava rery ihany zany ny lalana mbola tanàna mbola tsy andalovan'ny lalana zany any amin'ny faritra Sofia zany. Zany fahafantarako azy aloha anisan'ny efa tanan-dehibe taloha tany io Analalava io. Sao de mahalagny fandrosoagna ny tanàna Analalava. Hatreto angamba voalohany olo marina zay teneninao zay. Ny Analalava taloha tamin'ny fotoan'andro zany izy zany tanan-dehibe azo lazaina hoe tanan-dehibe talohan'io Majunga io. Ny hoe sao de hoe Analalava malaina amin'ny fandrosoana. Hatreto angamba tsisy toerana natany hoe malaina fandrosoana zany. Fa io miankina amin'ny tsirairay avy. Te handroso ohatra anao de afaka mandroso. Tsisy afaka manery anao na tsisy afaka hoe hanajanona anao hoe handroso za sa hijanona. Ka donc ino moa ataoko hoe barengo aloha hatreto hoe tsy ny Analalava mihitsy hoe malaina fandrosoana zany. Tany tsy afaka hiteny za tsy te fandrosoana zany fa miankina amin'olona mpitondrao, miankina amin'ny toe-tsainao hoe te handroso ve zay sa te hijanona zay fotsiny. Natsangana association anareo misy mpitondra vola agnatin'ny association zay le asa misy tanjo manokana ho amin'ny fampandrosoana amin'ny Analalava manokana ve izy antanongana association zay sa misy zavatra hafa koa. Ia io moa matoa misy atao le zavatra anankiray tsy maintsy misy tanjona anatiny. Amin'ny mahafiloha zany fikambanana am'izao zany le tena tanjoko amin'io fikambanana Analalava io te hampandre sy te hampatsiaro ndray mandeha zany fitondram-panjakana zay mitondra eo hoe fa misy ange zany Analalava zany. Raha ohatra raisitsika ohatra tsotsotra fotsiny amin'ny ministère ny fizahantany Analalava zany ange tsy hoe hidoka Analalava manokana raha amin'ny faritra Sofia angamba aiza ny tena hoe toerana tsara izahantany indrindra amin'ny Sofia na mbola hitena reto Madagasikara za mbola afaka miteny fa Analalava mbola anisany toerana tsara am'izay fizahantany zay. Somary tsy tadido kely ny tenin'ny solom-bavamboakany Analalava ialana tsiny raha manonona anarana ito hoe Andriamatoa Josera Irénée
raha analalava ny teneny vita ny lalana io makany aminay analalava zany hafaka mamelona ity Madagasikara ray manontolo zany hoe tsy hoe hamelona amin'ny ahoana moa zany fa betsaka zany vokatra azo avy eo analalava eto moa dia efa isorako avy hatrany koa ny fitondram-panjakana izay tariny Hera Jonavimampianina amin'ny fikarakarana ny le toerana any amin'ny Bay d'Enarindra. Eto moa zany angamba ataoko hoe mety araka ny teny avy aminay avy any avaratra zay le hoe ataova tonga agny dia mety ho avy amin'izareo manam-pahefana zany mifankasitrahana amin'izany zavatra zany angatahana mba hitohy hatrany zany fikarakarana ny Bay d'Enarindra zany satria hita fa hisy tombon-tsoa manokana amin'ny tanànany Analalava io. Io zany fa misy etsiketsika avy ataony asa le fikambana asa zany amin'izao fotoana zao ty zany amin'ny fampafantarana tanàna lava sa samby hoe fametrahana ny brosy tany aloha na maiky aloha dia miandry zay hoe totoiny io. Ia, amin'izay le zavatra vao niforona tamin'ity taona ty zany moa natao fananina mihitsy ny hoe amin'ny rehefa hatrizay moa manao foana ny fampiarabana tratry ny taona ny distrika maro isan-karazany dia tamin'ny taona ity zany hoe aloha zany nifidy mihitsy ny anay hoe aloha atao farany ahoana hoe atao farany satria amaha hoe mbola somary tanora tena zany mitantana zany mitondra zany association zany mbola betsaka zavatra ianarana tena mbola betsaka koa ny zavatra tsy fantatra ka dia aloha hojerena ahoana ny ataony namana sasany dia amin'iny zany manaraka tsikelikely satria zay zao zany mikarakara zany fety zany ny tena tanjona amin'ilay fety voalohany fanambarana ho an'ny zanaka Analalava monina ito Antananarivo, fanambarana ny fitondram-panjakana fa misy zany hoe fikambanana zanaka Analalava zany ny etsika ataonay moa zay atao amin'ny 30 juillet 2017 zao andro alahady io ao Antanimora zay efa nainy dia rotsaka sy lego zay zao. Ivadika antsika miresaka ny orinasa madinika manana ny orinasa madinidinika anao teo aloha ny actiforme topikidy isan-karazany anagnanao nefa zavatra iny ohatra tsy dia hita sotra firy tatoato misy antony manokana ave amin'ny zavatra zay. Ia, tsara fipetraka fanontaniana ny mpanao gazety moa zany na mpametraka fanontaniana. Ia, aminahy zany ny fiainako zany hoe raisiko hoe fianarana daholo zany zavatra ho atao fa za misy zavatra ohatran'ny misy zavatra anankiray ataoko tsy mireusira za zany tonga dia efa iabandon tsy tohizako tsony ty alaiko ohatra ny hoe Top Kids ny teo moa nalefa Top Kids resaka hoe fampianarana muzika zany tao anatin'izay Top Kids zao fa amin'izao fotoana zao en tant que tena zany mba fa nilomano tanatin'izay resaka sehatry ny fampianarana zay dia manomboka amin'ity taom-pianarana ty zany hoe zany hoe Top Kids zany dia natao hoe école nosokafana ho atao école zany hoe zany manomboka ny garderie préscolaire dia primaire zay zany hoe ny anaovana Top Kids amin'izao zany hoe zany école privée d'expression française mazava ho azy moa ny teny anglisy zavatra tsy azo sarahana amin'izay zavatra zay ka zay zany ny fitondrasana ny Top Kids amin'izao zavatra zao. Raha avy ny Top Kids ny actiforme dia najaminao hoe hifindra amin'ny école koa satria mety anahy ny amadriny sasany hoe tarina jana nefa manokatra nyity sao dia manakory ty zavatra ty. Ia, hoe miteny anao raha avy ny Top Kids tonga dia efa hoe non ny amaleko an'izay tsy voamaika ary ny hainy tompo satria ny zavatra natao teo fotsiny hoe fampianarana muzika dia fampianarana danse zay zany dia fampianarana teny anglisy indrindrandrindra ho an'ny zaza amin'izao zay zavatra telo zany mitohy tanteraka fa nampidirinao tanteraka zany hoe ny école ohatrany hoe école primaire misy koa ny préscolaire dia misy ny garderie dia taoko hoe tamin'izay fotoana kely nampijanona an'izay Top Kids zay ny karakara hoe ahoana ny hanaovana hitondrasana amin'ity satria tsy fanatsarana anazy satria ny fiainana angamba amiko manokana dia fianarana foana ary mitady miezaka ny ambonimbony indrindra ohatra ny olon-drehetra zany ny azoko amalenan'izay zavatra zay.
Ary manakory ny resaka actiforme ary raha iny top kids. Ia. Actiforme angamba efa betsabetsaka ny mahafantatra ny actiforme indrindrandrindra eto Ambohipo angamba eran'ny Madagasikara angamba efa mahafantafantatra hoe inona ny actiforme zany. Ny actiforme zany ny création-ko teto Ambohipo ary azo lazaina zako zany nanao zany salle de musculation voalohany zany teto Ambohipo de misy fotoana fohifohy zay hoe nijanona tanteraka noho ny antony maro samihafa. Ho azaveko eto zay antony maro samihafa zay. Voalohany hita aloha le zavatra hoe lina be ny tanora amin'ny resaka fanaovana sport. Ary zay koa ny zavatra nieritreretiko zany misy fotoana anao mba za zany voalohany tiako manao zavatra. Efa nieritreritra za rehefa hanao zavatra zany satria zavatra hita betsaka de tena betsaka mihitsy aty Ambohipo. Angamba isaka 2 metra mba tsy lazako hoe isaka ny 1 metra ny bara foana zany zavatra hita aty amin'ny tanàna zany. Tsy hoe koa hoe tena amin'izareo bara reny bon tsy mety ny ataonareo fa mahatanora ny tena zany. Ary mba hoe mikatsaka mandeha tsikelikely amin'izany hoe fiarana fampandrosoana amin'izay azo amin'ny sehatra misy zay de aloha mba zavatra mba mahatsara ny tanora aloha ngamba tonga de efa itenenako am'izay mahatsara ny tanora zany hoe tsy tanora fotsiny fa na ny olon-dehibe azy am'izay fanatanjahantena zay angamba tsisy zay mahatsara an'izay hoe manatanjaka tena foana zany betsaka ny zavatra azo am'izay. De hoe niteny motsika teo ohatra mijanona ny actiforme tato ato aloha ngamba tsy teny lava tsony za mikasika an'izay fa efa hivoha ny actiforme ato tsy teny daty aloha za fa satria fikarakarana fanampy le hoe top kid teo hoe miampy ny zao lasa école ngeza mihitsy ny top kids rehefa hoe milamina am'izay de hoe alefatsika am'izay ny actiforme. De donc avy am'izay ny thème manay am'izay moa hoe je suis revenu avec toutes mes forces. Zay zany le hoe ny thème ho raisiny am'izay efa teo zany actiforme rehefa tonga eo zany actiforme miaraka amin'ny heriny rehetra zany hoe ny matériel moa mazava ho azy fa tsy tenenina tsony am'izay actiforme zay ka miandry kely fotsiny atsika am'izay de efa ho avy eo atsika. Izy hita fa efa manomboka manana expérience anao miresaka fandraharahana madinika zany. Ina zany tokony nagnano tanora raiky zay efa navita fianarana raha titra misehatra petite entreprise ohatran'izay. Favonosana foana. Ohatra hoe leo am'izany fahantrana zany de mandroso avy hatrany. Miankina ka zany hoe tiako teneny hoe miankina amin'ny tsirairay zany. Miankina amin'ny tsirairay mila masahy rehefa manao zavatra. Io moa misy fotoana anao manao zavatra zany tsy maintsy midona kely de somary verina kely anao tsy tonga de efa miverina lavitra fa mijery akaikaiky fotsiny anao alohana ndreny milezako an'ity manaraka fa zavatra ohatran'izany fa lasa foana ohatran'izay zany. Zay ngamba ny ilazako an'iny amin'ny. Ary ny tena tsipinao ary ho an'ny tanora mbola agnatin'ny fianarana sy navita fianarana. Ny amaliako ny zay resaka teo zay ngamba za tsy andeha hiditra tsy andeha amaly hoe inona ny hafatra tokony atao amin'ny mpianatra sy ny tanora vao navita fianarana. Le efa anatin'ny fianarana zany mo tsara anatin'ny fianarana zay efa navita arabaina soa ny fa navita fianarana fa ny hafatrako manokana zany ho an'ny mpianatra avy any amin'ny faritra mandeha mandranto fianarana ataoko hoe teo andrenivohitra zany de io tsy ho voatery hanana vola be hoentina andeha hianatra vao havita fianarana. Tsy voatery hoe avy any hanome vola foana ny ray aman-dreny vao andeha hianatra sy andeha vita fianarana. Fa izy efa niteneniko tary tamin'ny voalohany tary miankina amin'ny tsirairay ihany io. Andeha ataoko zao zavatra zao tsy maintsy hoe mahita vahaolana foana anao zany anatin'izay zavatra ataonao zay raha ohatra ka tianao ho tanteraka le zavatra irinao. Zay ngamba ny azoko. Sasana tamin'ny famalina rehefa fanontaniana rehetrarehetra zay. Iny ary tompoko tompoko vavy iny farana atrio ny fandaranantsika tamin'ny tiandrandroany ity soratsika izy nekiny vahiny tato amin'ny fandaranantsika mampanantena anareo zay vahiny hafa ndray amin'ny fandaranantsika magnaraka. Ary misaotranao ny vahiny tato agnatin'ny fandarana SSDB.
Ia, misaotra anareo nagnasa dia misaotra ny mpagnaraka ny fandarana sasy DBND koa nametraka fagnontaniana sy agnaraka hatramin'ny farany zao fandarana zao. Mankasitraka to.